Laetitia be tenin-dratsy be. Dia izay sy namako io fa lasa io rojo tena ohatran'ny hoe miteny dia ohatran'ny tsy mitotaly teny ohatr'izay. Dia rehefa lasa izy dia tena je me suis dit comeback voalohany hanala teny ratsy. Vatataroana kely hoe inona ny zavatra tena réalisation na succès azonao niaraka tamina client anao. Sa hoe patiente ve fiteny zany sa inona? Tena succès anankiray ngeza indrindra. Elle est plus là. Oui, c'était une sœur de cœur pour moi. Tamin'ny retour, je l'ai perdue. Et izy anisan'ny ataoko hoe copain-ko voalohany. Copain scotchina voalohany tamin'izaho vao nanokatra salle de sport. Elle commençait niraisinay izy tamin'ny 90 kilos. Nefa rakatrana amin'ny 54 kilos, 55. Tena seka niformenay ho athlète mihitsy izy tamin'izay fotoan'izay. C'était incroyable. Ça a touché beaucoup de personnes les changements. Dia izay tena anisan'ny fiertéako voalohany. Dia misy anankiray izay lelako menada zareo tao amin'ny salle tamin'izay 118 kilos dia pokatra amin'ny 75 kilos. Inona ny zavatra natao tamin'izay hoe nahazoana an'izany résultat? Diète et sport et repos et discipline bien sûr. Fa nitezaina be zareo tamin'izany satria akaiky anay tany Tamatave dia tezaina be dia miaraka izay dia on avait toujours la gamelle avec nous quand on sort, quand on est à la salle, on avait toujours la gamelle. Les sakafo préparés an-trano zany amin'izay tsy hinan-kinana ivelany. Des fois on fait des sorties, des samy mifanala eo dia samy manana ny manao vie sociale zay fa samy manana ny sakafony eo sy ny tariny dia c'était vraiment tena wow. Les transformations physiques an'zareo tena na tonga na ohatran'ny hoe réveil. Réveil tamin'izay fotoan'izay ny olona lasa te karakara vatana daholy. Mais tsy namantsika tsony izy fa je l'ai perdu l'année dernière. Dia iny koa anisan'ny déclic anankiray vao lasa nikatsahako nanovana. Inona natonga an'izay? Le inona exactement tamin'izay expérience? Lasa mivona kely anaty resaka sport sika fa lasa mivona kely anatin'ny resaka ça va aussi ça intrigue beaucoup de gens les changements que c'est une année zay, une conversion kanatin'izay une année zay. Laetitia be tenin-dratsy be. J'insulte pas les gens fa ohatran'ny hoe ozy foana hoe tsindry-peo, haingo teny. Dia izay sy namako io fa lasa io rojo tena ohatran'ny hoe miteny dia ohatran'ny tsy mitotaly teny ohatr'izay. Dia rehefa lasa izy dia tena je me suis dit comeback voalohany hanala teny ratsy. Dia hanao branding koa hoe sao dia mba izay ary no tokony azahoako clientèle na azahoako olona misy ny olona bare ohatran'ny hoe na ianao raha ohatran'ny hoe raha za taloha zao dia efa tsy niresahanao taloha satria nanana an'izay branding be hafa e. Sady za taloha vao misy miataky anahy izay nafantaran'olona anahy dia tonga koa miaraka amin'ny angasiny ary na mamelona lay fa tonga dia katsaka tonga dia to dia peo to dia pa tsy fatao mihitsy. Mbola henoko zany zao ka mbola henoko be le force any anatin'le discussion anao sy oui satria niainako be le izy nafantaran'olona ankoatra le ty taloha dia izay hoe tian'olona mihitsy zany miatake personnel anahy na miatake anahy anaty commentaire ohatran'izany dia alaiko mihitsy iny commentaire iny dia captureko dia republieko dia miteny hoe live à 14h eo daholo amin'izay izy menakafy tia rabojy ao kotokotokotokoto miaino anahy dia faly koa eo. Dia izay zavatra izay mihitsy ny tena ozy izy hoe je dois m'enlever ça. Satria lasa ohatran'ny hoe lasa nalaza be hoe nenay tsy andehananay tany aminazy izy be tenin-dratsy be tsy andehananay izy tonga dia direct be izy mitevateva olona be ohatran'izany. Dia je me suis dit hoe cette balise là on va la briser.
Mais je garde ma personnalité parce qu'on ne peut pas changer une personnalité. Enfin, on va la briser. Fantanique, est-ce que ça marche? Cette personnalité, ça marche? Et ça a marché. C'est ta signature? Amen, ça a marché. La signature, elle est toujours là. C'est toujours Laetitia, vous me dresse bien dans la renitana et ça a marché. L'autre tiens nanana pepsa tiens veza zany du jour au lendemain. De nianatra de hoe nianatra de lasa nisy hoe allô manao consulting. Nianatranatranareo e nianatranatranareo le anatina fandrarahana zany hoe mba mametraka ny hoe voilà brandina hoe zay za. Ao anatin'ny fandrarana misy notion zay antsoina hoe 3 uniques. Rehefa mamorona orinasa ny anazy zao dia mila manavaka foana hoe inona ny zavatra anankitelo mampiavaka ny orinasako. Ny anazy zao considéré que orinasa vaovao zao le hoe mandeha manao aotra ohatra en partenariat zany miaraka amin'ny équipe dia misy zavatra unique ao ilainy zay. Ianao miteny hoe inona mampa unique anao, ny anazy zao ny hitako direct mihitsy dia vao confirmer hoe ny mampa unique an'le ty ianao midresse be, ianao franc parler manana zay franc parler zay ary indrindra koa nefa hitako hoe misy sentiment ianao rehefa manao zavatra fa tsy hoe ataonao fotsiny fahatany le izy. Ka tiako resahana kely zay resaka sentiment zay le ty satria ny zavatra hitan'ny olona rehefa mibata fonjam-by zany dia ohatrany hoe zavatra nature be tsy dia tena hoe mampiasa saina. Nefa raha ny zavatra tantarainao hitako hoe tena mila mampiasa mental be ary tsy vitany hoe mental fotsiny fa mampiasa sentiment be le izy kay satria ianao zany zao nantissé lien mafy be niaraka tamin'le client anao zay nitantarainao teo ny histoire. À quel point zay sentiment zay? Zao le izy mampiavaka anahy dia zay hoe je me connecte avec la personne. Je ne suis pas les genre les coach amela an'ilay olona coacheko irery. Raha surtout izy maka coaching personnalisé fa na ny filinina entiko amin'ny level fito ao ary hafa trano salle kely le izy zay misy ny conceptako mba hitako le olona. Dia rehefa tonga ao le olona dia haiko migérer hoe nazarera raha mikoatre ao satria za no rovavy zay ny ao amin'izao. Tena nazarera mikoatre ao ny andro hariva satria mody amin'ny 5 sasa le anankiray za mihinana an'le amin'ny 8 zany ao. Za hitanareo io mihinana an'le amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9. Fa io na olona 10 na olona 12 na olona 10 vitako foana mandeha tsirairay. Amin'ny 5 sasany maraina ka hatramin'ny 9 alina? Non, amin'ny 5 sasany hariva ka hatramin'ny 9 alina. D'accord. Dia zay sentiment zay mila mahay se connecter amin'le olona entiny satria rehefa tsy tafiditra aminao na io ary indraindray za manana an'le fampihotranana hoe tsy manisa azoko tana amin'ny coaching indray zay lesson zay. Je te regarde seulement. Misy era hitako any aminao any rehefa hoe tu peux encore le faire et que c'est là ta limite. Dia za zany rehefa tsy mijery ny masonao na tsy mijery anao fa oza hoe 15/4 dia lasa re milaro téléphone nary dia anao avelako hoe tsy haiko na mibilisatra na mibilasatra ny zavatra ataonao. Ça moi ça fait partie de la formation tao nanganako ny orinasako. Ça zany tena zay quand je fais quelque chose tena à cœur zay mahasamihafa le passionné sy le hoe mikarama ianao hoe misy manakarama anao. Raha misy manakarama par volana zao dia hoe par mois farany volana ihany no farany volana. Fa za passionné dia tena je me mitakosina mitohaka mihitsiny amin'le olona. Donc ianao zany tsy tena hoe ohatran'ny salle de sport rehetra hoe misy coach dia misurveiller mba tsy haratra le ankizy fa ny anao zay misy connexion ianao. Tena miditra zay ny mahasamihafa kely mahasamihafa be 3 uniques anahy hoe je me connecte vraiment avec la personne. Ireny kikikana ankizy hitanareo anatin'ny vidéo akireny tsy izany miteny manao cinéma mody mikika azy fa tena mivoaka ho azy le zavatra. Na za reny tsisy hoe ataon'izao fa tena jereo kely isany vonikely iny dia manisa adosiny hoe malakilaky rô azafady tena hoe je l'ai pas dit de dire ça
fa ohatratsika sy anao io miresaka io zao de ohatran'izay le izy anao zao moi zao je suis connecté à toi tena quand tu me poses la question je te regarde tena hoe za mila miditra am'le zavatra ataonao fa raha ohatrany hoe maika afenitra na misy taona raha rehefa avy eo fa là tena hitako hoe somary ohatrany natahotra kely tam'le nanao briefing tsika zao mais là je suis à l'aise là maintenant Tsisy atahorana hoe non je vous invite il faut venir comme tu es oui voilà ny tena objectif an'le pageny le ty de tena ny inspiré an'ny tanora satria ny zavatra hitanay sy ny ekipa moa zany de tena manana besoin sika mamelombelona fanantenana sy manova ny lalana ny tanora encore une fois 28 millions de personnes tsika zao à peu près eo amin'ny 18 millions eo no latsaky ny 20 taona ça veut dire reo zany ny andimby atsika sy anao afaka kelikely afaka 10-20 ans eo raha tsy misy olona nitaridalana de ho sahirana eto tsika rehetra